Mbola tsara sika jiaby. Akory lihe, akory lahaly, akory ranandria, akory sa, salama to. Tonga eto amin'ny fandaharana fakafaka politika ny Dag News Television indray sika. Sa hoaiza i Madagasikara tsika ity fa dia tena misafotofoto raha tsy mifanala baraka dia manao ampamoko no ataon'ny olona ao ambony sy ao andapa ao. Ary saika ho isan'andro no hainoana sy ahitana izany. Farany teo zao dia inona voakan'ny ray sa iny ary toy ny varadatsaka tokoa no nahitana sy nahainoana iny zavatra iny. Satria dia nahalalana zavatra maro miafina tao ambony tao iny ampamokana taony iny. Ny mampalahelo dia kay misy arena be sy vola tokoa eto Madagasikara nositsika ity fa de lany atelon'ireo mpitondra rehetra ny fanesy teto. De zao sika firenena maantsa indrindra eran-tany izao. Tamin'ny fotoan'androny dia hoe ny fitondrana volomboasary Netning Rajoelina no tena mpitondra nangalatra indrindra teto Madagasikara ary mihevitra fa tsy anjera teo mihitsy. Kanefa de iny miarahana hita iny ny zava-niseho ny daboka Rajoelina sy ny mapara ary ny piso lelaka miaraka taminy tao andapa. Be aniroso tamin'ny fitondrana fanavozana ity indray sika malagasy nanantena fa hiova amin'izay ny toe-draharaha fitantanana ny Madagasikara na ara-tsosialy io na ara-politika sady nino koa fa olona madio no andrafitra ny governemanta hitsangana teo. De rehefa tafatsangana tokoa dia toa olona vaovao avokoa ny akamaroany. Nomen'ny filohan'ny fanavozana 3 volana moa ny minisitra tao ahitana na mahomby na tsiry zareo ireo. Tapitra ilay fe-potoana mbola teo ihany zareo. Tampoka teo anefa tamin'ny fiandohan'ny volana marsa ity noravan'ny kolonely Mikael ilay governemanta tsy nisy nanam-po mihitsy ny akamaroan'ny malagasy. Arak'izany dia tsy naomby ireo akamaroan'ireo minisitra nandrafitra azy iny. Anisan'izany Rudi Askarafenso sy Faniriso Ernaivo. Ity farany ity no dia antenain'ny maro mihitsy fa tena hitondra fanovana sy fanavozana tokoa tamin'ity fitondrana vaovao ity sy ao amin'ny ministeran'ny fitsarana tao. No isan'ny joro nanolotra any Rajoelina sy nanatsikafina dosie maromaro fonisy tany la Frantsa tany. Izay dosie manapositra ny afera maloto rehetra nataon'ny fitondrana volomboasary iny. Rehefa tafiditra tanaty fitondrana nefa izy dia nataon'ireo mpitondra teo aloha no nataony Ramatoa Ernaivo no tinambara eto. Ireo dosie natenaina fa ho voaina sy ho aseho ho fanta-bahoaka toa veran-dravina sy maty momboka. Teo koa iny fandehanany tany Mosy Maorisy nataony nakotsoka iny hamerenana an'Andriamatora Vatomanga eto Madagasikara hony. Izay ny fangatahana nataony ho an'ny zareo Maurisiana izay nahitana delegasionna nafonja tokoa. Aiza nefa izy iny amin'izao ny volam-bahoaka nitondrana ireo delegasionna tany anefa mango fotsiny ny endrika fitsangatsanganana fao be izy iny. Ny ampy ilay fankalazana ny tsingeritaona nahaterahany nandaniny vola be tokoa sy naderadera tao amin'ny zotra sosialy. Iny aloha dia tena adosoana miaopapana Ramatoa Ernaivo satria ny fihetsika toy ireny no nokianinao tamin'ny Lalatiana Rakotondrazafy sy Ramatoa Mialy tamin'ny fotoan'androny. Kanefa dia nasehonao ankehitriny fa mahay mihoatra lavitra nory zareo ianao. Maika moa fa ny ampy ty ampamokany ray samombanao sy daya ity tsy ianao rena koa no maimbo amin'izao fitondrana izao fa dia io koa systemy fa voasaringitra ao anaty afera maloto ary miaro fatratra an'Andriamato Daya. Piaritra fa dia nanakaramam-piambina manokana vahiny Andriamato systemy misy ny laza ara fa mercenaire na ex-militaire izy ireo. Fahadisoana ihany koa izao satria filohan'ny solombavam-bahoaka ianao. Aminao ve Andriamato systemy toy izao no antony nifidanan'ireo nifidy anao hoe rehefa lany eo de tsy mahatoky anareo ary tsy mahatoky ny olona manodidina ary tsy mahatoky ny malagasy toa ahy ihany koa fa vahiny no ataoko miambina ny tena. Amin'izay za milamina. Ho maika raha filoham-pirenena ianao so ihany tsy bado akory ireo malagasy ireo to mahantra noho ny ataon'ny olona toa anareo ireo ny malagasy fa tsy bado na sanatria vendrana. Hita fa mandinika mafy koa ny prime ministre vaovao ankehitriny Andriamato Mamitiny Rajoelina satria efa ho herinandro mahery zao no nanendena azy mbola tsy tafatsangana foana ny governemanta vaovao satria enjana ny ady varotra politika seza
ao ambadiky ny rideau ao sy mitindry maro avy amin'ireo mpanao politika samihafa. Izao no fihetsik'ireto olona roa ireto, Andriamatosi Teny sy Vanirisoa, izay samy manantena ny hiazakazaka hilatsaka ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana afaka herintaona na roa taona, dia efa kely ny fanantenana tafita azy ireo satria efa hitan'ny malagasy sady ny mety ho enjiky ny zavatra ho ataonareo raha nareo no mitondra ny malagasy izay efa mitofezaka sy efa mandoalika sy mandady amin'ny tany izao. Averiko ihany ny malagasy akory tsy bado na vendana. Samy velonaina sika rehetra hita mitoyany. Veloma vetivety indray tompo. Miarahaba atsika vahoaka malagasy rehetra tenako, vahoaka malagasy tsy akanavaka naiza misy atsika na any ambanivohitra any na andrenivohitra na avy amin'ny faritra rehetra, avy amin'ny foko rehetra natao anatin'ny foko fa vahoaka malagasy rehetra na nareo koa mona aty ivelany zany ny diaspora rehetra manera ny tany. Miala tsiny tena miala fondro aminareo raha manao an'ity vidéo ty. Amiko trop c'est trop. Zokobe Patrick manamboninahitra ianao ary manaja anao ny tenako. Fa amiko trop c'est trop. Tsy fantatro hoe fanontaniana mipetraka hoe inona kay tena mahatonga anao tena manenjika ny colonel Michael président ny refondation. Inona mahatonga Patrick colonel Patrick manenjika ny Vanirisoa, inona mahatonga anao manenjika any Daya. Zavatra tiako ampahafantarina any vahoaka malagasy de tsotra. Zaho ny maha miaramila anao, ny maha manamboninahitra anao colonel Patrick, iny tsy idirako iny. Fa enao ny teny hoe enao colonel, enao président Michael colonel, fa enao tsy hitovy amin'ny colonel président refondation mihitsiny. Ataovy anaty lohakelinao zay colonel Adjaina, tsy hitovy amin'ny mihitsiny enao. Ny antony de tsotra, enao manabasy, enao ny tolona niaraka aminay fa niafina enao, fa colonel kosa président refondation rehefa nanao déclaration tonga de nidina teny amin'ny terrain izy nanafaka amin'ny vahoaka malagasy. Ina mampitovy aminareo roa am'zany? Fa androany ianao de abikorotana nyty fitondrana ty. Vahaolana rehetra fa miezaka zao fitondrana zao, na délestage zany, na fanamboarana lalana zany, fa bekarakara mampiasa ka ianao androany abikorotana nyty fireneny ty. Ary tsy miova ianao hatramin'ny androany. Mba niaraka ihany ianao hoe nandeha atsika niaraka hoe nalala ny fitondrana teo, fa ianao niafina. Ianao niafina. Ka ina mampitovy ianao amin'ny président tsy azoko ny antony. Ka tsy haiko raha mampinanananao ao, inona zavatra manosika anao hanendrika ny président refondation. Za aloha de miala tsiny. Sapoko anankiray maha président ny assemblée ataoko re. Raha-pireneny ty. Ary miala tsiny aminao Zokobe Patrick, tena miala tsiny, miala fonjo aminao mihitsy ny tenako. Fa zavatra tiako manino moa ty tiako ambara aminao fotsiny de zao mba manana fahendrena anao. Manana fahendrena anao. Raha tena tiany vahoaka malagasy anao mihoatra ny fitiavany colonel Michael any malagasy rehetra nanolotra ny aina izy. Ataonao moramora moa nitra atao kapisaty zany, niatsika ny razoely zany. Ka androany ianao hiteny ianao fa ianao ny tena olona farany masina indrindra, ianao ny tena olona farany zao indrindra, ka ny olona rehetra abigadranao, ny olona rehetra amono anao. Fa iza moa ianao? Ka miala tsiny amitsika vahoaka malagasy fa trop c'est trop raha ataonao ty colonel Patrick. Lainga avoakanao isanandro sy fa trop.
androany te hitovy amin'ny samby colonely izy izy anao nareo amin'ny président refondation samby niasa samby mahay basy tsy hitako dikany pistolet apetrakinao fahatany any amin'ny tratranao iny fa rehefa niady hoany tanindrazana ny colonel président refondation tonga de niidina tena izy fa tsy nanahaka anao niafina iny ianao zany colonel manaboninahitra miafina nampianarina anao angamba ny tany amin'ny akademie zany angamba ny zavatra nianaranao hatramin'ny androany anao mbola miafina za tsy te hamoaka dossiernao hoe tsy fombako zany fa zavatra ataonao kosa fa trop tena mialatsina aminao mba miovany toetrainao fa tsy androany ezaka nataon'izao fitondrana zao androany ianao no hanimba azy moatsika vaoaka malagasy iza moa tsy haiko hoe mba famihena de lestage niakatra ny karaha-mampiasa amboarina ny lalam-pirenena rehetra amboarina ny rano Tananarivo ary ny 33 millions de dollars ny sava averina any amin'ny sava ary nanambara koa président Mikael hoe ny volany ristourna rehetra tonga de manome baiko izy homenany inona moa anaran'ity homenany ze commune misy an'izany fitranjana zany izy moa ianao izy nahasana namodoka tanteraka ny monopolisation rehetra atao Madagasikara raha tsy président refondation ka ina raha mba nivitanao mihoatra azy io za mba gaga aminao te hanontany anao ina raha mba vitanao mihoatra azy androany anao hanendrika an'iny boikely iny 30 ans daya 30 ans tsontsohainao zay fa mba nahavita zavatra vitany day ave anao raha nisy olona fahavalon'ity fireneny ity colonel tena teneniko anao ambarako aminao ampahatsorana raha nisy fahavalo izao firenena izao de raduel sy raha 3 mille milliards volana angalarin zareo teneny cour de compte teo mba nasany tenany zany ianao inona zavatra teneninao na Mamy Ravatomanga izy ary nahatonga ny Mamy Ravatomanga migadrany inaniky zany ianao colonel io mbandikely 30 ans iny androany te hisaotra ny daya tamin'ny zavatra vitany na vita zavatra tamin'ny fireneny ity izy na mbola tanora izy na mbola somary mbola ilaina ny fahindrenao anatiny na vita i daya fa tsy mitovy aminao iaza colonel tsy zavatra vitanao ka androany anendriketrika ny boikely ny malagasy rehetra ia moa tsy nampijaliny zany Mamy Ravatomanga zany tety nampanjara tetra nampijaliny rajoely ny mpanjara rehetra sy ny payena ny facture sa misy amitsika vahoaka malagasy fefa nisy hoe io daya nampikatona ny orinasanao orinasan'ny rehetra na daya nanao monopolisation na daya mibloqué any resaka lavanila na girofle na Alexis fa naheno an'izany fa isika fa ty zavatra nataony Mamy Ravatomanga zany ary izy nanafaka atsika tamin'izany anisan'ny zavatra nataony daya zany ka androany ianao colonel anendrika ny boikely tsy hisaotra azy ro ataonao misaotra boikely fa asa tokony nataonay ity fa ianao no nahavita azy andana jereo plaintinao a Maurice zany teniteny fahatany jereo plaintinao a Maurice zany plaintiny daya ro mipetraka atao nampigadrany Mamy Ravatomanga androany ianao anendrika ny fanirisoa satria fanirisoa manomboka hiasa nday koa amin'ny ty resaka 3 mille milliards d'ariary nangalary ny fitondrana teo aloha ty de androany ianao asa hanendrika ny fanirisoa inona moa zavatra vitanao izy no nanendrika an'ireo tsy maty manota teto amin'ity fitondrana ty tsy fanirisoa irery tsy fanirisoa irery nanao mba inona zavatra vitanao ianao mitena manamboninahitra colonel za hoe niainao hoe ataon'olona ny ainao zavatra tsy azoko izy ny olamonanao izy ka androany ianao te ampiseho hanao torapo hitena vahoaka malagasy ampy zay colonel marina fa président assemblée tsy tokony anao vidéo zao fa tsy zaka koa maro raha vitany président refondation tamin'ity fireneny ity fa tsy anao no hitovitovy aminy ino ro tena lehilahy ino tena zay maha président azy eo iro nanafaka ny vahoaka malagasy raha tsy nisy azy iny tolona iny fa nanomboko matimaty tolona izy no miavy nanafaka ny vahoaka malagasy tsy ho nandositra zany raha joely raha tsy nitsangana président refondation iny ary tokony anao bravo tokony hisaotra Mikael ianao fa tsy tokony anenjikenzika azy fahatany
tokony hisaotra azy ianao amin'ity jiramaty bakely famivaty tokony hisaotra azy ianao amin'ny karaha mampiasa ny ampiakarina tokony hisaotra azy ianao amin'ny fametsarana ny miaramila rehetra tokony hisaotra azy ianao amin'ny asa soa zay nataony fanomezana prime tokony hisaotra azy ianao amin'ny lalana famboarana mandera Madagasikara tokony hisaotra azy ianao famotehana ireo monopolisation nataony karana maromaro tao Madagasikara reo androany ianao anaratyraty any Mikael fa raha tsy miteny moa zahay sangagna aminao fa ety manamboninahitra fa mahitsy indrindra eto ambony tany fa raha tsy miteny zany zahay de arodinao anao vidéonao sanandro anao vidéonao sanandro hamitaka mivoaka malagasy aoka mivoaka malagasy tsara atsika hoe marina va raha teneniko zao sadiso ny asa ve président Mikael sa tsy ny asa aoka mivoaka malagasy tsara atsika hoe enao ve nitoreny Mamra Vatomanga tany Maurice Sadaya aoka mivoaka malagasy tsara atsika iza no mpitsara sa tena nahavitavitanyio fanirosoa io ina ny antsony olo aza bulldozer zay baiko omeny président aby any tonga de lasa izy fa nga kolokolo rehetra teto marina tsy hoe mbola tsy rava ny kolokolo fe miasa izy ao anatin'izay zavatra zay ka zogobe colonely mba mandiniha avao iha fa misy 30 millions ao andraiky tsitsika rehetra zany vaoka malagasy 30 millions tsy akanavaka manderana Madagasikara ary tsika zao hitsy amin'ny concertation nationale azakorotany ty fireneny ty fa raha sa ianao oety dossiernao andao amin'ny fitsarana fa tsisy amono zany ianao de angao ny mpitsara hitsaratsika rehetra za fa miteny aminareo za miteny amin'ny président za miteny amin'ny prime ministre zany samy fine zany nareo niteny hoe zany nadio vola io hainy hoe nanadio vola sa tsy nadio vola fa zavatra ataonao ty colonel Patrick fa trop ohatra manompo mivoaka malagasy ianao ta mivoaka malagasy nijaly teo taizy ianao miafina ianao fa ny olona rehetra tsy niafina fa niatsika ny rajoelina teo ka androany vo ahita teny hoe ino raha ho teneninao ianao ny tena rôly indrindra ianao ny tena inona fa mba de mialatsiny aminao fa anao manamboninahitra fa tsy haiko hoe iza nanome galoanao ty fa galoanao ty tsy metsika anao amiko tsy metsika anao galoanao io ka de alako tsina somary nanao vidéo ary vaoka malagasy fa somary manahirany any ty zavatra ty aleo tonga de potsirina ny apetraka amin'ny potsirina mihitsy mivoamaso fa le bandy io ohatrany olona tsy de normal mihitsy ny sainy ka de mialatsiny aminareo ao fa tsy hitovy Mikael zany ianao tsy hitovy aminy anao na inoino ataonao fa fampikorotana nataonao fantats'olona aby ne fampikorotana nataonao fantats'olona planina ataonao fa ny olona tsy miteny rehefa nasorona fotsiny ianao misy dika manina miaramila rehetra hoe tsy nasorona fe be de be ny manamboninahitra tsy nasorona nomena toerana tamin'ity androny refondation ty maniny tsy nasorona fa manina anao no nasorona tsy mameritseritsy raha ty androany ianao ampikorotana ty fireneny ty androany fa mba mitsiry ny fanaterana vaoaka malagasy ny vehivavy fa te hiteny hoe inona zavatra manery amin'ny concertation ny olona anambany voatrany hoe hanambarany keviny ny tanora vona hanomeny keviny hitondrana zany fanavoazana zany ka androany ianao saky tete anao ka hiteny Mikael saky tete anao ka hiteny Mikael de safia zany zahay tsy miteny satria mpitondra zahay fa iavao zany misy any raha ty io fa zahay zany tsy misy maka ataon'io zoko be fa tsy mety raha ataonao ty tena sere zany tsy mety raha ataonao ty angao mandesitsika milamina ty fireneny ty fa tsy ianao ndraiky o lasa fahavalony ho fahavalon'ny fireneny eto fa mba misy fetra ny zavatra rehetra fa ndra président ny assemblée ao raha io mbo mamelovelany président Mikael ao zao avy aminao koa ino raha nataonao ia niafina tany vitany Mikael raha iny vo niavy mbo toetsika nalalaky manino tsy nihaninao tao Maurice tany raha Vatomanga fa manino zandrikely ty Dayar nanao ninina zavatra natao Daya zavatra erony gasy ny Daya iny zay atao anaty saikelinao ao atria izy nandavany Mamra Vatomanga tsy nigadra tao fa raha nivelo Mamra Vatomanga ka tsy nampikorotany ty fireneny ty amin'ny vola be ny azony raha tsy nigadra tao izy tsy nakorotany ty fireneny ty fa grâce amin'ny bandikely io nanao niezaky izy olona 30 ans fa tsy mitovy aminao
mameretrereta e sanandro anao vidéo ina pistolet apetrakinao teo lanana pistolet ka tsy nandeha tamin'ny rajoelina ampijaly atsika teo zesta fahatany avao tenao hiteniteny fahatany misy an'izao misy zao aia taratasinao zao boao fa nitory tamy international tany ndraindraiky koa mivolambola fahatanaky ndraindraiky tsy hitanao galo aminao etyty to galona menanao koa izy ranomenao an'io ka zay raha tiako volaniko de mialatsiny amitsika vahoaka malagasy aho aleo tsika concentré tsara fampandrosoana ny Madagasikara saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy